Fantondra ny heviny ihany koa mahakasika ny fifidianana olona izay notontosaina ny 7 ny volana desambra lasa teo ary ny fametrahana rafitra antemeran-olona ny filoha-hevitry ny antemeram-pirenena avy ao amin'ny faritanin'ny Antsiranana. Nambara fa ilaina ary ny fijoroan'ny rafitra ny antemeran-olona izay rafitra manana andraikitra amin'ny fampandrosoana. Raha ny fanadihadiana. Za aloha tsy dia manana fanamarihana manokana fa ataoko fa misy tompony andraikitra fanaraha-maso an'izany rehetrarehetra zany ary ataoko fa misy toerana izay azo anaterana izay fanamarina izay hitany tsirairay hoe tokony madiva ho tetenina na ohatran'izany ka dia aleoa ny tompony andraikitra manokana mikasika an'izay no anadiady inona ny tena zavatra niseho marina sy hiteny hoe reto ny mitombona amin'le fanamarihana ataon'ny olona zany fa ny zavatra azoko resana aminareo zany dia faly miarahaba ny lo olona rehetrarehetra lany teo ary dia nitarika azy ireo fotsiny hoe tena iroso amin'ny fampandrosoana zany firenena zany satria anisany andraikitra lehibe ny lo olona zany ny fampandrosoana ny firenena ary fampandrosoana ny faritra iavian'ny tsirairay avy. Ataoko fa ny hevitry maro any mahatakadavitra raha mifandraisana an'izany hoe ny fisiny temeran-dolona zany dia raisina tanana madio zany fa dia aoka samy mifantoka fotsiny amin'izay andraikiny ary ifameno ifandray tanana ny tompony andraikitra rehetrarehetra eto amin'ny tany sy ny fanjakana ho fampandrosoana ny firenena.